Voninahitra ho an'i Jesosy ihany ny tsoroko vavolombelona. Hiary vola ny anarako. Tamin'izaho vao feno 12 taona dia efa nangetaheta an'i Jesosy tato anatiko. Fiangonana maro nefa nalehako satria nisy hetaheta tato anatiko hitady an'i Jesosy. Nandanako voaloha tamin'izany dia ny FJKM. Saingy indrisy fa tena tsy nahitako an'i Jesosy tao anatin'ilay fiangonana satria dravidravitra sy fombafomba-pivavahana nisy tao. Be dia be ny asa efa nataoko, efa nanao mpiandry, efa nianatra tamin'ny sefala, fa tsy nahitako an'i Jesosy tany anatin'izany. Fombafomba sy dravidravitry ny FJKM no tena nampianarina tao anatin'izany, ary fitandremana akanjo masina fa tsy fitandremana fiainam-pahamasinana sy fitondran-tena. Avy niala tao amin'io fiangonana io dia nandehanako koa fiangonana Zandrany satria tena nisy hetaheta tato anatiko tsy nahita tao. Dia saika efa niteteziko daholo fiangonana Zandrany fa saingy Jesosy hafa mihitsy no nampahafantarina anahy, Jesosy ny fiainana tany. Izay no tena nampahafantarina anahy. Tao anatin'izany dia tena voafatotro ny famonjena fotoana, fanaovana ampahafolo-karena. Ary raha vao tsy manao ampahafolo-karena sy tsy mamonjy fotoana dia tena manamelo tena. Misy amin'ny 9 maraina dia efa tonga ao, amin'ny 5 sasany hariva vao mivoaka. Raha vao tsy ataoko izay ny alahady dia tena manamelo tena, tena voafatotro fanamelohan-tena. Fa tamin'ny fotoana iray nisy fandaharana hitako izay nampahafantatra anahy tena hoe iza marina moa Jesosy. Inona no tena vitan'i Jesosy tamiko dia tena afaka tamin'ny fombafomba-pivavahana, famonjena fotoana. Tsy mila mamonjy fotoana intsony fa mirindrina ao amin'ny efitrano miaraka amin'ny Jesosy. Afaka tamin'ny fanaovana ampahafolo-karena. Tena hoe afaka tena hoe nampahafantarina anahy izany hoe fiainam-pahamasinana, fiverenan'i Jesosy, fiavian'i Jesosy izay tsy fantatro mihitsy hatramin'izay. Nefa efa tamin'izaho feno 12 taona nefa hoe nangetaheta an'i Jesosy, tsy fantatro mihitsy izany hoe Jesosy anie mahatoa anahy, efa olona afaka, tsy voafatipatotro fombafomba intsony. Ny fiavian'i Jesosy ny fiainam-pahamasinana tsy fantatro daholo izany. Fa tamin'ny fotoana ny sokafan'i Jesosy no masom-panahiko dia tamin'izay nahafantarako fa mila miaina ao anaty fiainam-pahamasinana. Taloha tena mafana fo amin'ny fombafomba-pivavahana, saingy fiainako ihany, fiainam-pahalotoana, feno lainga, mangalatra, mamalivaly. Tena hoe rehefa fahotana dia hita tato amiko daholo. Fa rehefa nafahan'i Jesosy dia tena hoe sambatra, tena hoe afaka. Tena miaina anaty fiainam-pahamasinana, miandry ny fiavian'i Jesosy sy fiverenan'i Jesosy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany.